Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Tonga indray ny fotoana iarahantsika midinidinika mba tonga an Kristy ho fiainantsika isan'andro dia faly miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ho mpitondra fivavahana azon'Andriamanitra itokiana. Andehantsika riavana hivavaka mba hisy mpitondra fivavahana maro tena azon'Andriamanitra itokiana eto amin'ny firenena satria anisany tena mampisy ny fiadanana eto amin'ny firenena ny fisian'izany. Fa manko ny Samuela 2:2 andiny 5:30 tapany voalohany hoe Andriamanitra, ary izaho hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, na hoe zaho hanangana mpitondra fivavahana mahatoky ho ahy. Fa naninona Andriamanitra no niteny an'izany? Tsy nahatoky tamin'ny asa mahampisorona azy manko i Ofinia sy Fineasa zanaky Eli zay mpisorona tamin'izany vanim-potoana izany. Aiza ve efa nahazo ny anjara fivelomana avy amin'ny fanatitra omen'ny olona isan'andro izy, ampy azy iny tombotsoa iny. Fa inona mbola nataony? Mbola nalainy ankeriny indray ho azy ny tsaratsara sy ny matavy rehetra avy tamin'ny fanatitra dorana ho an'Andriamanitra. Tsy hitan'izany fa mbola nanao fitondrantena ratsy izy mirahalahy eo, fa nijangajanga niaraka tamin'ireo vehivavy mpikarakara ny tranolay fionana. De satria ve mpitondra fivavahana ianao de mety daholo zay ataonao, tsy azo tenenina ary tsy azo ahitsy? De nanao fanatitra ihany ny olona tamin'izany fotoana izany, saingy nataony tamin'ny alahelo, nataony tamin'ny fimonomononana, nataony tamin'ny faneriterena sisa ny fanaovana an'izany fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Fa tsy ny olona ihany no nalahelo, fa Andriamanitra indrindrandrindra no tena nalahelo. Ka zany nahatonga azy ny teny hoe za de anangana mpisorona mahatoky ho ahy, na hoe anangana mpitondra fivavahana mahatoky ho ahy. Dia nataon'Andriamanitra tokoa anie zany tamin'ny alalan'ny namolavolany ny Samuela mpaminany, Samuela zay mbola tsy ary akory ary hatrany am-boka de nyvolavolainy ho tena mpanompon'Andriamanitra ary fony mbola zaza, atao hoe 9 taona sa 7 taona na 9 taona de fa natolotry ny reniny sahady anompo an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Ka de ho zava-dehibe amintsika anie zany dinidinika izany ahatonga antsika hivavaka mafy mba hisy mpitondra fivavahana matahotra an'Andriamanitra, tena azon'Andriamanitra itokiana eto amin'ity firenentsika ity. Anderintsika iombona amin'izao vavaka izao. Andriamanitro manangana tokoa ny enao, mpitondra fivavahana maro mahatoky amin'ny asa fisoronana zay nantsona ho azy eo amin'ny fiangonana, mba hitondra fanasitranana ho an'ny firenena ny fisian'ny fiangonana marobe eto amin'ity firenena ity, amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.